Edena sy Kanana. Edena sy Kanana no lohahevitra hotentintsika nasako anao mba haritra hatramin'ny farany. Miaraba antsika rehetrarehetra indray tafahoana somatsara amin'izao herinandro vaovao izao noho ny fitantanan'Andriamanitra antsika, noho ny fiarovany, noho ny famindram-pony dia miaona ka dia mifampiaraba ny fahasoavan'ny Tompo ary ny fiadanan'ny Tompony ho aminao sy ny ankohonanao. Ndeha ry araka hivavaka isika raha nomboka ity fotoana ity. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotranao indray zahay noho ny fitantananao anay ka tafahoana amin'ny lalan'ity fandaharana efa mahazatra anay ity zahay. Amelany helokay ary mamindrafo aminay. Ankehitriny dia tianay raha arotsaka ty amponay ny faneno masina mba hampianatra anay hanazava anay ny teninao. Dia mitenena Jehovah fa vonona ienanao zahay. Naran'i Kristy nangatana vavaka. Amen. Edena sy Kanana. Amin'ny herinandro ity sika dia hodikodina amin'ny lohahevitra anankiray hoe mpandova ny teny fikasana, mpifatotra manana ny fanantenana. Na izany aza rehefa dia manentana antsika fa efa tokony hiomakomana sady indray tsika ny amin'ny taridalana amin'ny telo volana manaraka mba hiomakomana sady amin'izay mba ahafahantsika manafatra izany any amin'ny toerana izay efa mahazatra antsika amin'ny Trano Adventiste sy ireo dépositaire manakaiky anao manentana antsika mba samy vonona ny amin'izany. Edena sy Kanana. Fantantsika tsara ny toe-javatra fa nametraka ny Adama sy Eva, namponina ny Adama sy Eva atao amin'ny tontolo tonga lafatra Andriamanitra amin'ilay say Edena, tontolo feno hareny, feno hatsaran-tarehy. Ato amin'ny toeram-ponenana io no nahitana izay zavatra ilainy, ny ara-batana rehetra teo amin'ny fiainan'izy ireo. Teo amin'ny say io ihany koa nefa no ivitoerana izay ny anaran'izy ireo ny lesona avy amin'Andriamanitra ka nandraisany izany hoe toetran'Andriamanitra, fifandraisana mahafinaritra. Izany zao voalaza amin'ny Genesis 2 ka ny 5:10. Ary Jehovah Andriamanitra nitondra ny lehilahy ka namponina azy tao amin'ny say Edena hiasa sy hitandrina azy. Fonenana mahafinaritra, kanto, nisy fifandraisana mety tamin'Andriamanitra kanefa indrisy fa notapahiny ny olombelona izany fifandraisam-pitokisana tamin'ny mpamorona azy izany. Niova ilay fifandraisana tamin'ny say Edena. Zao no voalaza amin'ny Genesis 3 ka ny 7:20 ka hatramin'ny 4:20 izy hoe ary koa izy tamin'ny Adama satria efa niaino ny feon'ny vadinao ianao ka nihinananao ny hazo izay nandrarako anao azy hinanana izany dia voaozina ny tany noho izay nataonao. Fa oriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra hinanao ary haniry tsilo sy hery ho anao izy. Hoaninao ary hoaninao ny anana famboly. Ny fahatsembohan'ny tavanao no azonao hanina mandram-piverinao amin'ny tany, fa tany no nanalananao, fa vovoka ianao ary iverina ho amin'ny vovoka indray ianao. Nampalahelo ny toe-javatra, tafasaraka, tapaka ny fifandraisana, verina izy ireo, ilay faritany izay nomen'Andriamanitra. Zao ny tohiny eo amin'ny 2:20. Ary hoy Jehovah Andriamanitra, indro ny olona efa tonga tahaka ny anankiray amintsika ka halala ny tsara sy ny ratsy ary ankehitriny andrao hanindrotra ny tanana izy ka akany koa ny azonaina ary hoanina ka ho velona amin'ny mandrakizay izy. Inona no nanaitra n'Andriamanitra? Sao hanindrotra ny tanany amin'ilay azonaina izy kanefa efa avy nanota ka ho velona mandrakizay ao anaty fahotana. Inona no nataon'Andriamanitra? Nosakanana izy ireo, tsy handray an'izany. 13:20 ka dia nesoriny Jehovah Andriamanitra tamin'ny say Edena izy hiasa ny tany izay nanalana azy. Eny, noroahiny ny olona ary nampitoerany tany antsinana say Edena ny kerubima sy ny lafiny sabatra, ny bieby iambina ny lalana makany amin'ny hazonaina. Noroahina ny olombelona, verina izy ireo ilay faritra nomen'Andriamanitra azy. Ny andinina atao tadina nefa dia tahaka an'izao ao amin'ny bokin'i Zakaria 7:12.
ny andininy natao tadina amin'nefa de milaza manao hoe miverena ho amin'ny fiarovana mafy ianareo mpifatotra manana ny fahanantenana anio no ambarako hoe hanonota roa eny ho anao aho mila miverina eo amin'ilay Andriamanitra mpamorona atsika isika na de very aza ilay fonenana mahafinaritra de asain'Andriamanitra miverina eo aminy isika arak'izany de tonga tandindona maneho ny fiainana bidibe ho an'ny taranak'olombelona ny sahanidina rehefa tonga taty amin'ny andron'ny Abrahama ilay patriarika ilay teny fikasana de zao no voalaza amin'ny Genesis 1:10 Genesis 1:10 ka ny andininy 4:10 sy manaraka manao hoe ary Jehovah niteny tamin'ny Abrahama taorian'ny nisy raha ny lota taminy ka nanao hoe atopazy ny masonao ka hatramin'ity tany toeranao ity de mitazana mianavaratra sy mianatsy miatsinana sy miakandrefana fa ny tany rehetra zay tazanao de omeko anao sy ny taranakao mandrak'izay rehefa tonga tany amin'ny tany zay nasian'Andriamanitra azy Abrahama de nanjary tany nampanantenanao azy sy ny taranany i firenena tazany masony io nandritra ny 400 taona no nitoeran'io tany io tany nampanantenaina tsy ireo patriarika nefa no tompon'izany tany izany fa Andriamanitra ihany Andriamanitra tahaka ny n'Andriamanitra ny sahidina de tahaka n'izany kio i Adama Seva de tsy nanana naina mba anana ny zohonina amin'ilay sahidina fa fanomezana avy amin'Andriamanitra izany ry mpiara-midinika namana isany mpandovan'ny teny fikasana ireo patriarika mandra-pahatanteraka izany isika koa ao amin'ny Jesosy Kristy amin'ny mampanara-ditsika ny Kristy Jesosy dia nandova ny teny fikasana tsara lavitra noho izay hita tamin'ireo patriarika zao mantsy ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Hébreux 4:9 Hébreux 4:9 ka ny andininy 5 manao hoe fa ankehitriny efa mahazo fanompoam-pivavahana tsara lavitra noho ireny izy dia araka nanaovana azy mpanalalana amin'ny fanekena tsara lavitra izay natao tamin'ny teny fikasana tsara lavitra nomenanao ihany kio io teny fikasana io veriny Adama Seva ilay toerana tsara indrindra dia nampanantenaina nomenany i Abrahama ary mbola mandraka ankehitriny miandry an'izany isika ary zay lazainy Paoly amin'ny Hebreo miandry ilay tsara lavitra ilay teny fikasana tsara lavitra isika ho tanteraka izany ao amin'ny Kristy Jesosy dia zao no voalaza amin'ny Hebreo 1:12 manao hoe Hebreo 1:12 ka ny 12 mba tsy aketraka ianareo fa anahaka ireo mandova araka ny teny fikasana amin'ny finoana sy ny faharetana ry mpiara-midinika mila manahaka ireo patriarika miandry ampanantenana ilay teny fikasana isika miandry amin'ny finoana sy amin'ny faharetana ampitomboy ny finoana ary manana faharetana Andriamanitra ne hitahiry anao anatin'ny finoana hatramin'ny farany ary hitazona antsika mahanana ny faharetana hatramin'ny farany ivavaka isika toko Andriamanitra ray io tehirizo mba hanana faharetana izahay ary ampitomboy ny finoanay mba hanatena ilay teny fikasana ilay tany nampanantenainao ilay very tany amin'ny sahidina kanefa mbolominao anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia tehirizo izahay mba hahatratra amin'ny farany ary hanana izany fahanantenana izany anaran'i Jesosy amen